tsy mangarahara ny fitantanana ao amin'ny fitantanam-bola eo anivon'ny kominan'Antananarivo renivohitra hoy Lalatina Ravolomanana. Tsy tapopoka ny vola mitompona 20 tapitrisa ariary izay vao ambona nandritra ny hetsika ho fanarahan-dalàna ny famberana tsy ara-dalàna eto Antananarivo izay natao teo amin'ny lampamitanana teo Analakely. Tsy misy ny mangarahara eo anivon'ny fitantanana sy ny fitantana ara-bola eo anivon'ny kominan'Antananarivo renivohitra hoy Lalatina Ravolomanana. Vola mitentina 20 tapitrisa ariary izay vao ambona nandritra ny hetsika ho fampanarahan-dalàna ny fanondroana tsy ara-dalàna eto Antananarivo no tsy tapopoka ary tsy nahazo mpanazavana hatreto. Raha tsy ahifina dia vola 2 hetsy ariary no nitakina tamin'ireo olona hikasana fanondroana ho fangatahana ny fahazon-dalana anangana. Olona 400 isany no fangatahana nandritra izany hetsika izany. Tsy voadika ao anatin'ny compte commune any amin'ny fitahirizam-bola mpanjakana nefa io vola voangina io. Fanao itsy na ametrahako barainy desabe sy fanoerana mazava. Io zany mahakasika dia ataovy koa le cadre 3400 fois 1 million zany niazo tamin'ny hetsika iny. Dia manezana fa tena izy vola io nanaovana ino tsy nahazo valiny mahafapo. Zany koa tsy miditra tanaty kitabolan'ny trésor zany satria tsy inscrit ao anaty budget. Efatra amin'ny 700 amin'ny 20 ny tombony tokony hiditra ny kitapom-bolan'ny commune nefa narotsaky ny Easy Park kanefa mbola tsy mirotsaka any amin'ny fitahirizam-bola mpanjakana hatramin'izao. Ka zany tsy miteny hoe nanamboarany tomobile navojana ny kiraro nataonina le 74% fa za fotsy miteny hoe maninona ny tsara tao manavola vahoaka ny resaka eto. Finance publique ny resaka eto sady tady zany. Ahoana no anafenana aminay fa efa nakavola tao satria nanaovana asa ho amin'ny tanàna. Tsotrabe zany président conseil municipal dia destinataire mahazo foana ny rapport atao municipal. Arafa mitsaina ny tanàna dia angataka mihitsy inspection générale de l'État makasika ny fitantanana ara-bola ao amin'ny tanàna Antananarivo. Hatreto ihany ny ramatoa Lalatina Ravolomanana efa hiafara ihany ny taona 2024 nefa mbola tsy manangasangakory ny fanatonosana ny fandiniana ny teti-bola 2024 eo anivon'ny commune. Ahoana ary zany mahakasika ny vola hoenty miasa mandritra ny taona 2024. Angataka ny fitsiriana ataon'ny fanjakana araka izany ny ramatoa Lalatina Ravolomanana nanara-maso ny fitantanam-bola ao amin'ny commune.